Kalazany tsingerintaona ny Jumboscor misy ny hetsika kulturary sy ara-javakanto izay karakaraina nisy ny fahandaram-potoana ny fanandrify tamin'izay tamin'ity andro androany. Tafiditra amin'ny fankalazana ny tsingerintaona nisy ny tranombarotra Jumboscor dia nisy ny hetsika ara-kolotsaina izay tanterahana tetsy amin'ny Jumboscor Ankorondrano, hetsika izay nikarakarain'ny centre Kintana araka izany ary nafanainy ny groupe admiraitra Randry Ernest sy Iamspose ary Pandi Latino. Et bien sûr, le centre Kintana se situe en Passamadink et propose des cours de fitness, danse en couple, hip-hop pour les enfants et adultes. Et fitness, on a un pôle massage thérapeutique, on a un salon d'esthétique et de coiffure, un pôle paramédical et Kintana Kids destiné aux enfants. Donc vous pouvez nous retrouver un week-end par mois au Jumboscor pour les animations et pour nous découvrir au travers de notre stand. Nous organisons aussi le 30 novembre une journée découverte où vous pourrez pour 10 000 ariars bénéficier de toutes les activités ou vous pouvez simplement nous rendre visite en Passamadink. Raha nambarany tompona ndraikitra ny ny ivotoerana Kintana etsy Passamadinka dia isy ny hetsika ny farany an'andro indray mandeha isam-bolana izay tanterahany ivotoerana. Marina fa ny Kintana moa dia ivotoerana fitaizam-batana ary fikarakarana ny endrika amam-bika ary ny 30 novambra ho avy izao dia isy ny hetsika fampahafantarana azy ity izay antotosaina etsy amin'ny Jumboscor Ankorondrano ihany.